Sehatrasa iray mbola malalaka indrindra ny amin'ireo toerana misy akora fototra voatrandraka ara-dalàna ny fanodinana hazo. Anisan'izany ny eto Moramanga, omena lanja manokana ny sehatry ny fanodinana hazo eto amin'ny lycée teknika i Moramanga izay sopotry ny fanaka sy ny hazo vita rafitra. Manan-karena tokoa tsika zany surtout eto Moramanga amin'ny resaka hazo ary zany fananantsika hazo zany no dia tena hoe misy miatraika aty amin'ny lycée teknika Moramanga toy satria avy any moa zany zay ny mahazo ny resaka akora sy ny tariny ary avy eo ihany koa moa zany amin'ny lycée teknika indrindra hoe ato amin'ny ouvrage bois dia mifanohana mihitsy amin'izay resaka hoe fananana hazo sy ny teknika sy ny fikarakarana ny hazo. Tsy voatery hiasa manolana ireo mpianatra mahavita fianarana eto amin'ny lycée teknika Moramanga. Ampirisiana mihitsy azy izy ireo anangana ny orinasany amorona asa ho an'ny hafa. Raha ny vinavinako aloha raha afaka ta dia hiasa ho anahy manokana. Amorona asa mba hoe zaho mihitsy mamorona asa fa tsy hiasa amin'ny orinasa. Miompana betsaka amin'ny fampiarana ny fiofanana omena ny mpianatra eto. Efa mamokatra sy mandrafitra izy ireo manomboka amin'ny taona voalohany iofanany. Resaka tata dia ny fampianarana ny resaka momba ny hazo satria izay moa nefa spécialité ny safidiako dia ny resaka fandrefetana, ny fanaka, ny zavatra rehetra ilaina zavatra mety atao amin'ny hazo dia ny resaka tata. Tafiditra ao anatin'ny politika ny ministeran'ny fampianarana teknika ny fanomezan-danja ireo fiofanana arakaraky ny zava-misy isaky ny faritra. Izany no natao entina hanatrarana ny velirano napetraky ny filoham-pirenena amin'ny fanomezan-danja ny fiofanana arak'asa ho an'ny tanora any amin'ny faritra.